mikorotana teto any amin'ny firenetsika zay veriberina hatramin'izay ary ny crise zay nanimba ny ataoko hoe ny fototry ny fampandrosoana teto amin'ny firenetsika dia io ny vokany mampijoro ny firenetsika eo amin'ny lalan'ny fampandrosoana ary zay ny vinandreo matofina republika dia ny hoe natratrarany fahatarana zay fototra dia ny crise politika ny fandimby ary nanimba ny firenetsika na mpiembotra ny firenetsika ary zany no anaovako antsoavy ampanao politika malagasy rehetrarehetra avoaka malagasy ny hoe filain'ny firenetsika tsony zany crise manapotika ny firenetsika zany crise politika manapotika firenetsika miantso ny anajanonana fanakorontanana noho izany ny prime ministre Tsay Christian ny fijoroan'ny firenetsika ihany koa ao anatin'ny fijerena tombontsoa iombonana ary zay no antsoava ataoko ampanao politika malagasy rehetrarehetra ajanony ny fomba fanakorontanana ny fambolena korontana eto amin'ny firenetsika vao manomboka anao dia efa fantatray vao manao fivoriana anao dia efa fantatray mampiasa olo anao dia fantatray ary zay no mampalahelo zany aririary amintsika eto zay lizy matsangary mampifandraisika anatin'le izy zany mba satria ny fotoana moa zany mety fofo ihany fiaina fahatsika amin'ny tafabe ao anatin'le izy alohan'ny andraisana ampiany dia hoe za zany rehefa mahino araisiko amin'le politika sy le fitantanana ny firenena amin'le tanao le fomba famaliny prime ministre lehibe ny gouvernement zany teo anivony antenimeran-dolona nandritra n'le fifanatrehana tamin'ny maly zany dia antitra be mihitsy io moa zany le fanakorontanana foana ny resahany tsy haiko aloha mety zarony zany no miporotanao anatiny io fa ohatrany lamagneky ivela eny fa na zany le teny ity zany mba raisiko kely hoe vao metsika anao dia hitanay vao miteny anao dia fantatra io vao mivory anao dia hitanay ohatra misy tenina tokatrakitra ambony mitovitoamy teteza mita trana rehefa ay avoay le satovoninary hitanay professionnel ny ety sy ny sisa sy ny sisa tamin'iny ary moa le hoe vao mihetsika kely dia efa fantatra amin'ny isan'le bomba artisanal hoe misy firy ariva ary ananina ariva ina mahatonga antsika miteny an'izany hoe tsy zavatra tokony problema isia mihitsy zany satria zay le hoe gouverner c'est prévoir hoe tikiny fa fantany miloha fa manino ary le izy zany efa votrotrotra zany tranga ohatrany tony moa zany resahana fa malaza zavatra maro zany zavatra tenen'ny prime ministre iny na eo amin'ny lafiny ataontsika hoe fiasa sy fion izy zay ray zany alehany io anatrany ady any Iran aloha zany dia hoe tena sao dia tokony alefa any Iran ary na ny Israel zalahy reo zany mba hamatatra mialoha ho avy ny zalahy hidariko abomba ny israeliana matsy no voalaza fa isan'ny enjana amin'ny resaka renseignement io dia ohatra mbola maherino zany zany atsika dia zay ray zany ny alehana hoe misy écoute téléphonique ve zany eto hoe iny resaka hoe fizarana tsy haiko hoe MP, SMS, WhatsApp etc hoe efa vakina fotsiny any ambadika any hoe anaraha fotsiny ve zany ma hoe MP message privé le izy ratoky fa tonga dia vakina fotsiny ve zany le izy any ambadika any satria ohatra mahatonga saina be le zavatra tenen'ny prime ministre sa hoe ny agent de renseignement ntsika no tena enjana be ao anatin'le izy mahatonga an'ireny filazany reny satria reny zany dia ohatra mibasy ity fitiavana ho any indrindra fa ho amin'ny mpanohitra ihany amin'ny lafiny anankiray fa mahatonga saina ihany le izy amin'ny lafiny faharoa hoe fa ny vonon'olo politika ny misy foana amin'ny karazan-javatra tahaka antony ny fampiororona fantatrainareo zao na azo anareo fa lay zavatra mitranga ny prime ministre zao dia miresaka hoe mila filaminana mila fitoninana ny firenena fa lay zava-misy lay hoe tranga ny fitantanana toekarena sy ny sisa tonga amin'ilay teny vahiny hoe catastrophique dia ny zavatra resahan'ny prime ministre sy ny fanjakana hoe miasa manao zavatra manangan-javatra tsy maharo itsony an'ilay fitondram-panjakana tena hoe tsy maintsy mampiasa fampiororona kely mampiasa lacrymogène tsy fidiny ho an'ny olona zao ny hidina an-dalambe amin'ny resaka délestage ohatra fa tena hoe tsy voafian'ny fanjakana le izy dia tsy maintsy zay ny entina hitantanana an'le firenena zany atevitra ihany koa moa hoe prime ministre ankehitriny isan'ny raha atao anatin'ny fitantanana dia izy aloha zany no raha atao anatin'ny fitotoana farany naharitra fa anatin'izay fa nanomboka valo ambin'ny folo sy roa arivo tsy nietsika tsy niotsina teo fa ny totanisa resaka hoe tavanitra na ohatra tany amin'ny fito ambin'ny folo sy roa arivo tsika teo amin'ny efatra amin'ny fitopolo isanjato mahery
aty amin'ny 420 tsika araiky amin'ny 20 ano any de asa hoe raha isa taona zany fitombon'ny tahan'ny fahantrana enjaketsana zany reto tsy tia alana zany zavatra tsikatra ihany ko anatin'le resaka le hoe fitokona teneninareo roalahy mianaka teo le hoe miandro mitokona ve zay mitokona koa aloha dia verina jirony a zay mitokona ohatrany tokona zao tery votovorona de ohatrany lamindamy ratsy de io koa de hoe tsy azo tapahana tsony eny votovorona ohatrany na communication io hoe tsy azo tapahana de io koa zao tetsanosy be ohatrany lamindamy ratsy eny io iandry anay itokony eo koa leo fa lesy tena karatra tezitra le olona le tetsanosy be tonga hatramin'ny hoe famitihana fandratrana koa filaminana misy hoe nampidirina hopitaly sy ny sisaka zay de mbola hoe resaka hoe amin'ny alalan'ny hery sy basy foana be niatrehana olana fa rovina vo tena hoe isy vahaolana maritra sy maro toerana ahafahan'ny olona tena hoe miteha mba mety kosa zany fa tena zao le fampandrosoana satria lay fomba firesaka hoe miasa ny fanjakana fa miasa makaiza miasa saina miasa saina koa izy am'le faneokevitra any Facebook fa zany koa inge tafiditra ao anatin'ny asa daholo zany rehetrarehetra zany fa le izy ty le inao zao le vaovao maneran-tany ty zao le reso hoe ady anika izy Israel siny za zao de miandro hoe ohatrany mbola tsisy fanambarana mihitsy zany hatreto eny koa hoe misy teratany malagasy fe am'ireo firenena ireo ny olona mantsy rehefa asiany modimody daholo hoe miala daholo fa ny tsika ohatrany tsy hainona feo hoe nangataka ody asa hoe manahoana ny fikarakarana zay ohatrany samy modimody inona moa le iran'ny Monsieur Saïd samy manavitra ny tenany koa saly izy misy idiran'ny iran'ny Monsieur Saïd fe le izy satria mila vola koa mantsy ny fampodinany reny ka mety zay ko ngamba le izy raha vao manao fanambarana ofisialy eo hoe miantso ny teratany malagasy any amin'ireo firenen'ireo mba hisitasita ka nanda ody de efa tsy maintsy arahana mantsy zay hoe misy fiaramanidina manokana ka le fivezivezen'ny fiaramanidina mandeha any amin'ireo firenen'ireo ko ary mbola problema be sao de tsaingoan'le misile ry ambony ery ny fiaramanidinao de olana be zany fa tsetratsetra tsy aritra ny amin'iny satria tsy tanyrery mantsy nainoanan'ireo tranga ohatrohatran'ireny fa mba fanamariana fotsiny zany sady hoe avela hoe zy any de any aloha zany de samy manavitra ny tenany any raha zay mantsy no misanga de hoe tsy ena tsisy vola fa niady aloha zany ny enjakentsana ny fiatraika ny ara-tany satria fatra Moyen-Orient isan'ny hoe tafiditra avokoa amin'ny akapobeany miainga any ny 30 hatramin'ny 700 ny hoe famatsiana solika era-tany de tsy vompoka ny azy fa niagadratra any amin'ny 100 ny tsika moa zany aty amin'ny tany ny tsika fa nampanatenaina fa hidina amin'ity manaraky ty zao mbola midina ka sao de hoe anandray le izy efa nilazaina mialoha iny de teny-dehilahy iny fa sao de misy fiovana indray le izy hoe niady zany M plus 2 zany hoe raha solika tokony hojifaina volana entsika zao volana jona de roa volana aoriana zay vao tokony isy fiovana isy fiatraikany aty lay vidiny gasa hoe anahoana satria ny fomba fiasa sy fomba fiady hatramin'izay rehefa misy ny jifaombiazan'ny fitondram-panjakana de natao fitaovana reo hoe toetra rasy orana RS-pirenena hoe Covid-19 zay nolazaina tamin'izany hoe tsika hanavitra an'izao tontolo zao fa ny farany de ny raha nanahita hoe ny fiakaran'ny arkarena ny iba hatrany amin'ny nibe efa ambanin'ny ora zany de ny nandeha koa ny adany Ukraine de ny raha nanalala sanahita fa novetesina mafy hoe noho ny crise era-tany sy ny sisa de asa hoe inona indray no fomba fiady sy fomba fiasa entin'ny fitondram-panjakana miatrika ny olana ho avy satria na ho tiana na tsy tiana de misy fiatraikany io ka ahoana no ahafahana miatrika an'izay sady hoe miandry katonana raha fotsy be verlony eto foana le nareo teny ho avy aty ny malagasy any zay zao ho avy any koa ijery misile satria tsy de fahitana firy any koa le misile tsy réalise amin'ny tambazotra zany hoe tona nify zany ka mefa satria ohatrany zao fahitana azy tena ohatrany ohatrany tena ty zany tena izy ty fa tsy film kodotata tena nenao avandra nefa mahazatra amin'ny sary an-tsaina zao ny sary an-tsaina atao amiko de osy tena ohatry zao ngamby zany varimy rehatra hafa mahita le firehatra le zany fitobiny sy ny firehany tena manahiramiazakazaka hoe misilina fandoniny ambony moa de hafa mihitsy aza maniry an'izany aloha fa mivavaha mafy aloha mba tsy hitatra be io satria ny fitarany inge zany any amin'ny lafin'ny toe-karena satria araky nambara teo mety izy fiatraika ny goavana amin'ny lafin'ny fivezivezena
indrindra fa nyresaka solika koa le izy ary na fivezivezena an-dranomasina satria efa manambana ihany ko zany irany ihany na hoe anidy misy an'le karazana elo-drano kely manalo akaikaiky zaro zany kendainy eo zany nivezivezeny sambany efa sambo ohatrany avy any abarena sy ny sisa miresaka solika tsisy mihetsika eo na gazy hoe tsisy de eo zany zao ny tena atahorany rehetra hoe raha vao tonga am'izany ko le raha de hoenjana be satria lasa ny firenena vitsivitsy amin'io faritra manodidina ny zaro zany no kenda roro kokoa vokatra zany fitaran'ny ady zany raha ohatra ka izay zao moa zany efa mitsipina reo ataontsika hoe pitsikilo ampiasain'ny israelianina ny aminy koa ny iranianina hoe ina ny idirany koa aty amintsika mety isy idirany satria ny atsika tompoko a ny angovo indrindra fa ny herinaratra amin'ny akapobeany de saika misolika no mampandeha azy tsy hoe tsika tsy manana solika manana tsika ny tsy miroro fa ny atsika moa zany de malaza tsy nanana koa le izy tsy hoe misy ihany orinasa tsy miankana mampiasa ny solika avy any tsy miroro fa raha hoe ny jirama amin'ny akapobeany zany de mahita lazaina foana tsika hoe tsy mifanaraka amin'ny milina eto amintsika le ataontsika hoe ny viscosité sy ny etsetra n'ilay solika avy any tsy miroro de aleo ihany manafatra satria manimba ny finanan'ny hafa koa raha ohatra ka tsy hanafatra tsony zany de mbola iampy le 105 mégawatt moa zany serasera rehetrarehetra zany aloha arahana ny doka fa ohatra mampanaelo be zany resaka zany sahoana ry ie le ady tsy mijanona Iran sy Israel ihany ny israeliana zao efa manomboka mipetaka an'ireo firenena reo vondrona any amina firenena hafa satria tany Yemen zao efa nisy daroany reo vondrona samy hafa zay hoe mpiara-diso mpiara-miombonantoka amin'ny zareo iraniana ny Hezbollah moa efa nitsopotsompony ny tany teo alohaloha teo de any Yemen ndray izy mamily an'ilay Houthi sy ny sisa de tena hoe reo iverany sy sokatseno fahavalony aloha zany tsipotsiponiny ny andaniny ihany koa misy valivaly kafatra enjakenjana ihany any anatin'le ady mivantana zay ho an'ny géopolitique sy ny hoe stratégique zany tandrefana isan'ny somary mandefandefa ihany koa hoe fiaramanidina fiandro ohatra ry zareo anglisy sy ny sisa tena atahorany maro am'ty koa nge de le ivadian'izy hoe resaka am'le fampiasana an'ireo bomba nucléaire sy ny bomba atomika zany satria zany de isan'ny tena manimba zavatra maro na ny ain'olombelona akoatran'izay mety hoe fahampotehana aterany zany amin'ny lafin'ny fiarina sy ny sisa sy ny sisa de manomboka eto moa tsika afaka mandray antsy tony mazatra satria fotoana lavalava koa tsika sekinana mbahiny foana de tsy ampifiry zany ny fotoana nafahan'ny olona mba maneho hevitra raha ohatra ka fa vonona am'izany ianao tony mazatra de manana mpahampotoana 2 minitra de fitino arak'izay ihany koa ny zavatra tianao ambara zany sao de ny hevitra lehibe tokony ho alefandray no tsy voalaza ao anatin'le fotoana tokony hanehoana hevitra verina kely tsika ao anatin'le satria manoloana an'le ataontsika hoe disadisa miseho maneran-tany de eto Madagasikara ihany koa rehefa mihoatra mizaatra an'le sans prime ministre andraisantsika tamaly de hoe misy atrano zany ny fieverana am'le resaka io zany verimberina foana moa zany le voambolana hoe manakorotana fanakorontanana aingana be mihitsy ny fampiasana n'io voambolana io ary tsy vitany aingana fa matetika de zay zany le mahatonga an'le hoe fahinona ary zany tsy nampahomby an'le hoe lamina am'le hoe fampihavanam-pirenena na hoe réconciliation nationale historiquement zany taorianan'ny 2001-2002 moa zany tena nyresahana be de be an'io ary ry professeur Safi Albera sy reo mpiaradia aminy de isan'ny nitsangana misy nanao an'le hoe CRN de rehefa zay zany de 4 taona teo arina de mbola socialiste mbola mifampiaya de tonga hatramin'le fanakorontanana de zavatra misy ary de hoe institution constitutionnelle mihitsy ohatra tsy ohatra fa tena zay ny ametrahana hoe CFM ary tokana fahalamanana ny conseil de fampihavanana malagasy mbola misy moa izy de zay le fanontaniana premier tour de vita premier tour de vita satria de fitondram-panjakana ty mihitsy zany zao raha tokony izy mbola tokony eo satria ny constitution no mamaritra ny tokony ametrahana le hoe CFM hanao an'izay ataontsika hoe lizy moa zany hoe tolo-kevitra ho any siny ny fampihavanana zany satria zay maconseil conseil fa misy an'ilay hoe karazana filakevitra ambony mikasika ny toekarena sy ny sisa ihany koa tsy tsangana mihitsy article 105 iny ao anatin'ny constitution iny efa mba hitsika fa betsaka ny reo hoe zavatra nysoratana sy hoe fifanarahana tsy natongavana ao anatin'le izy tokony fahalamanana de hoe tsy fanajana ny lalam-panorenana eritrereto am'izany hoe tsy fanajana ny lalam-panorenana de mitarika
raha nahita ny zavatra niongana tam'lay tsy nanangana ara-potoana satria taorian'ny constitution de rehefa vita ny fifidianana filoam-pirenena dia ao anatin'ny 12 volana ao arin'ny fiananan'ny filohan'ny repoblika andraisan'ny asan'ny feno dia tsy maintsy ajoro ny haute cour de justice dia tsy vita ara-potoana ny nananganana an'io dia efa nitarika le hoe motion de déchéance ny filohan'ny repoblika tamin'izany tadiditsika tsara ary ny ACC moa zany tamin'ny alalan'ny ACC teo aloha no nanao an'ny ady hevitra fanelany alanana zany hoe alao raha nga ifandama voateo hoe nivoaka ny crise de zao de isavorovory indray fa alao anao an'ilay hoe pacte de responsabilité tamin'ny fotoana zavatra tsy misy ao anaty constitution zany fa de hoe natao fotsiny mba isy milamindamina hoe milamindaminy ratsy teo zany raha ohatra ka hoe aretina izy na afery de karazana hoe fanalana fanaitainana fa tsy fanasitranana zay zany le zavatra nisy de io tsy manam-piafarana io zany le savorivory de zao miampy an'izy indray hoe disposition constitutionnelle ny ananganana ny fisininy atao hoe CFM kanefa dia ohatrany hoe hodina fanina zany le fisinyle izy am'izao fotoana zao mety hiteny hoe ka tsy hita nge napety an'le teo inona rehefa manao bilan mety mandiso an'izany kosa aloha le zavatra misy satria efa nisy any niezaka vitany teo aloha tsy vitsy ireo ataontsika hoe manapahaiza ndray manamboninahitra zay vita réparation na azo vola fa nisan'ny tsy tafatsangana mihitsy tao anatin'iny de le resaka hoe fond de solidarité zany hoe tahiry ho fanomerana an'ireo ataontsika hoe ravafananana sy ataontsika hoe tratrany nisy fahasombana zany noho ny hoe fahatapahana karama noho izy tany ampigadrana sy nisisa dia ny apahany amin'ny fond de solidarité io de ny fitondram-panjakana malagasy fa tsy vola aposiny rakotona arabe no miantoka an'le izy fa ny apahany betsaka kosa dia ny reo ataontsika hoe ny avy any communauté internationale de tsy nety tafadroiteo matetika tamin'io ohatra ny avy amin'ny filoam-pirenena teo aloha tam'ilay hoe mahatratratra any amin'ny 10 sy 7 miliara ariary tany hoany ny fahampitiana ohatra ny fampitaritarika teo moa tsy hitatsony zay toy any efa milamina koa ve izy de io de votsela kory ngamba ataontsika hoe roa telo herinandro lasa zay de nijoro reo panasony any feu de route iny napatsiahy hoe misy zavatra tsy vita tao anatin'le feu de route tsy tanteraka ary nisan'ireo ataontsika hoe niaradi tamin'ny mpitondra ankehitriny andry rajoelona mihitsy tam'izany fotoana zany nijoro tao anatina fandarana manokana tamin'ny fahita lavitra tetondreny vohitra nanao an'izay resaka zay ary tsy nijanona teo le raharaha fa tonga hatramin'ny fanaovana taratasy ombonana zay manao saisine ny secrétaire mpanatanteraky ny sadek zany ny amin'ny hoe antonantony tsy fanajana ny voasoratra anatin'ny feu de route zay hoe lamina mba ahafahana miroso kelikely ao anatin'izay tsokely andaminana ny firenena resaka ny fampiavana pirenena moa zany tsika nboan'le resaka teo de lasa nanao saisine izy zany nanao fampatsiahivana ary nangataka ny amin'ny hoe aleo tsy ho atao eto Madagasikara na ho atao ihany de afora ho any amin'ny toerana hafa na emory io resaka fiaonana tapiny sadek sy ho ampiatrainao ny Madagasikara io ohatrany nanao valiteny na république zany moa ny prime ministre tamin'ny maty ny amin'ny hoe fahombiazan'ny diplomatie malagasy ny fampiatranonany io fiaonana tapiny sadek zay keo zany le tsy andanina de eo zany aloha zany mbola ifanoritana be io ry hitako raha fahalomanana fa inona moa no mahatonga atsika hoe ohatra mody fanina be zany tsika zay mihevitra ny tandalana ny ao anatin'le hoe misy disposition constitutionnelle zay tsy voaja mihitsy hatramin'izao marina fa tsisy filazana ohatra hoe raha tsy mijoro indray ny CFM de inona no mitranga afa ny fiatraika'le izy de zao savorivory tsy manam-piafarany zao raha tsy mijoro le hoe conseil économique culturel social zany de inona ny fiatraikany de io zavatra hoe mandeha ila ohatra ny kirarany be amina ireo karazana hoe atolo-dalàna na volavolan-dalàna zay andaminana ny tany sy ny firenena mba hiteraka le hiverina fa ho fampandrosoana de ohatran'izany zao le hoe misy tolo-dalàna mainga avy amina loolona mikasika ny momba ny fiompiana omby sy ny sisa dia naneo ny hevitra zareo amin'ny ingénieur ho lavitry ny ingénieur amin'ny fiompiana zany ireo vétérinaire
hoe ahoana moa misy an'zazavatra any makasika ny firenena mikasika ny sehatry ny fiompiana nefa zay zay tsy mba hoe ny consultena zany tao anatin'l izy ahoana satria misy zavatra maro zany na milafin'ny teknika na milafininona mba tokony raha midinika fa satria olany mantsy l izy no ninona hoe rehefa tratrany rodirodiny mpitondra ao anatin'ny fampandaninany reny lalàny reny de feratsika mahita ihany ohatra ny mikasika ny etratrany sy ny etatany zay arovan'ny ministry ny fitantanam-bola mafy mihitsy moa hoe no vola nge de mijanona ho an'ny commune fa sinisisa fatataniny fotsiny lizy zay mantsy lizy ry tokana fahalimanana de hoe manahirana be le zany le hoe ohatra hoe fanatsotsorana zavatra zany hoe kinona mono de manahirana zany izay ve de tsy maintsy iatsona ny rakototsy raha be de mety isiteny hoe efa niantso zay efa mahasolo tena reto nanyreto fa zay le hoe mila consultation fa tsy misy zavatra ko mamaika nge satria lalàna saramitranga zany hoe reny rafitra resana hoe tsy voatsangandreny isany hoe tokony ho aryfanina am'ilay fitantanana ny firenena sy ny hoe lamina samihafa entina mitondra ny Madagasikara fa isan'ny sarimitranga ihany koa ny any anatin'ilay hoe fisaraha-pahefana kehitriny tena manahirana be tena hoe mbola misy ve zany am'izao fotoana zao satria zany zay tiana atao ao de tonga am'le fiteny hoe batoletara hoe rehefa misy zavatra tiany fitondram-panjakana atao mirotsaka fotsiny aty de mandeha atsy tsisy adefitra tsy ninona fa lany de reny raha mahita reny hoe ny filohana androm-panjakana mivantana mihitsy ny filohan'ny anteny meram-pirenena no miteny ao an-damosina ao ny anteny meram-pirenena re matoa filoham-pirenena rehefa manahirana mbola ampina le fampandrosoana tsy vita tsy mila korotana ny firenena tsy ny tio androm-panjakana ty no fotsitra iangan'ny korotana de ndresaka lazaina korotana nefa ohatra hoe fitsipaham-pitikisana ny gouvernement zay voafaritra ny lala-panorenana ny amin'ny fahazato faharoa am'zato any izy zay de manahirana be ohatrany hoe zay tiana atao eto mety foana zay tiana ho katsanana de mandeha ho azy tsisy arofanina tsony lay fitondram-panjakana fa mandehaoraisina aloha ny antso ary efa misy antso vonona izy ny teknisianao de raisinao miara-batapoko salamy sara fampiaratoky de momban'ny rarahany le désir iraka sy Iran taloha de zao ndray Iran sy Israel de zay ny désir zany ty de izy zany guerre de religion ihany izy aloha amin'ny lafiny ray satria ndray sioniste ndray perse de ny tena grave amin'izy nefany ry zareo tsy mbatra ny firenena kristianina fa rehefa manafika tonga de misetrasetra be de ny tena problème tamin'izy cibleny zareo ny tobo pétrole ny tobo soltan'ny Iran any avaraky Iran de nanomboka teo tonga de efa miakatra ny vidina solika ara-tany zay zany aloha zany conséquence ray de mipetraka fanontaniana hoe hiditra amin'ny étape manaraka aveo izy hoe guerre de andraso fa tena mitetika izy raha pisy na rataka ty deuxième guerre ohatra zay ko de zao ndray zao minomboka amin'ny anarana minomboka amin'ny telo anarany le filoham-pirenena americaine de izay raha atao hoe grave ihany ty zavatra ty de misatranareo eny mahazotoanareo tokoko eny ary mety mba fifandrifinjavatra kosa angamba le mianomboka amin'ny te iny fa de tena hoe mety na ny americaine ary tsy fiditsony zay filonomboka amin'ny te raha ohatra zany fahalayady tena stratégique ny Moyen-Orient isany hoe beza hoe ny ainga zany ny tany aloha tsy resahana betsaka hoe potika Iraka de Syrie koa rava atao anatin'ny fitantanan'ny Bashar al-Assad isany hoe voaresaka foana hoe miketrika tetikasa nucléaire bombe atomique sy ny sisa de zay no isany hoe lalana foana hoe ahafahana midéclencher an'ilay ady de io koa zany Iran tena za mahita hoe potika izy misy antso aloha ary de ratsika iny izy manao
entoko maheno anao zay a efa tena mahany be ie tiako ampiramana tonga de samboko ty reken'ny toko teo miamle hoe député andamosin'ny firenena daholo azay prime ministre moa zany normal na be nge le réaction le prime ministre ko tsara le filohan'ny antian'ny firenena ko tsara miteny zany satria ny antony de foan'le député mpanohitra no fijery tokony naseo foana hoe mpanohitry de mijanona mpanohitra foana no za tokony tsolany zato isan-jato lay filohan'ny antenera-pirenena io fa manino izy ny lasa miteny zany satria anao figaro zato isan-jato nainona argumentanao aloha hoe ny antony ohatran'izao no figanana azy fa tsy no miantony zao mananaso izy teny hoe ao an-damosiny daholo manao filoham-pirenena ny jefe ka rehefa mpanohitra ianao de tokony mijanona hoe mpanohitra zany hoe efapolo-nareo mpanohitra tokony epolo am'zato zany mivato tsy mahalany anazy roanjato zato hitampiatraka eo foana nareo de rehefa miteny izy aminareo ty afaka hiteny izy hoe ao an-damosiny nareo ireo miaraka aminareo miaraka aminareo satria nareo tsy miaraka amin'ny vainareo mifidy azy hoe raha ohatra hoe dimapolo am'zato nisy antenera isolombava vahoaka amin'ny antenera-pirenena dimapolo am'zato nareo no mifidy azy kay izy miteny hoe an-damosiny daholo de zany mivahatra ohatrany hoe zalo zany nahita fa nananana le député aty ambady zay nge tsy kamonany fa de mpanohitra teneniny am'le fidianana kotsy marsideo fidiazo fotsiny mahatonga azy teneny zany la 100% izy fa tsisy hoe olona mpanohitra tao amin'ny tokoko ahoana moa izy tsy teneny zany de zao mivera tena raha ohatra ka mpanohitra mijanona ho mpanohitra name inona na inona fandeha io fa tsy asiana sentiment miantony ohatran'izao no fidianana ianao hoe fa tsy miantony io manoana filoham-pirenena zay angamba tsisy sotra io manahirana be io zay le hoe ohatra kenta mangana sesiky ny tanana ihany inge raha ny lojika tokoa aloha zany de tsy tokony ho tonga tamin'ireny raha hoe ny lojika ny zavatra nandeha tamin'ny 2000 faraparan-taona 3 nisy nyray nihetsiky ny séance ny 7 de tsy tokony ho tonga hatramin'le hoe lany zato isan-jato ny filohan'ny anteny mera-pirenena ninona aloha zany niseho teo fa de izay moa ny zavatra mitranga de kevikeviny ohatrany hoe kendavy mangana sesiky ny tanana ihany izy raha ohatra ka tena adiniana fa zay le hoe fakana lesona daholo angamba ny zavatra rehetrarehetra ary amin'ny fotoana manaraka ifandraisahan'ilay solom-bavambaoaka anarivo mamy teto moa izy tamin'le fivainianana iny kanefa ifa io aloha zany misy de ahoana no raisina ny antomanaraka miaraba manao ahoana salama daholo miaraba miaraba tompoko njaka namana akaiky ny top radio nia resaka hafa mihitsy no olazaiko androany no analan'ireo ankizy le katitakely ny CP6 nefa ny ohatrany somary mampalahelo ny mahita an'le fanamaivanana n'ireo ankizy ireo satria maromaro ny fohim-be-panadinana no teteziko androany maraina hatramin'izao ritenenako zao mbola tapaka daholo ny jiro any anatin'ireny toeram-panadinana ireny ka manao antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra zay tokony hiaino an'izany aloha re tompoko mba hanao fanadinana amin'ny hazavana le zaza satria ny andro hitantsika maloka be ao anatin'ny kilasy fanadinana de misy toerana maizimaizina aloha mba hirehatra le jiro rera mba azo atao misaotra indrindra top radio makasitraka zavatra iainan'ny olona zany efa nampitaitsika tany amin'ny fiandohan'ny fandarana moa zany le fahasarotana mihitsy na tany amin'ny fiomanana ao
teo am-piainana raha tsy nresaka tafatsy tamin'ny androany maraina fotsiny zany tao anaty aizina taony maheno mihitsy le misy le akonana manana zanaka zafikely hiatrika le fanadinana midondona tsery pokopoko ohatra le maizina zany ao anatin'le satria nandesina zany tany amin'ny laboziny tena arotrareo ihany fa mbola izy BEPC ho avy afaka tapabolana ny baccalauréat ivantsanga teto hatramin'izao mbola hiverina amin'izany koa ve fanadinana labozy zany ve le izy ry toko raha fahalomanana asa re ao andao aloha raisina ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba miaraba sokolay manao ny ny zava-misy de voalohany aloha de miaraory am'le fianakavian'le miarambona be de be fa abobaka be tena miova ny gasy tanora ray ny matiny any tena efa telopolo veranga efa tena ohatra hoe fanatry biby asa tena jery gazety aloha efa taitra tsony ny olona miteny hoe matiny atra telo maty taitra lasa tena indana be le zava-misy zany miteny le razoko teo hoe ahoana ny izerenan'le ady any velany zany ka neto raha tsy voazery atsika zay zany le hoe ilay tsika le pahary io nge me mafy io afaka maminany zany afaka mpaminany rehefa mino an'le boky teny fiaina rehefa voasoratra daholo kanefa ny teny izy ataoko samy hafa ozy manompo azy tsy manompo azy de tsika zany mila maka position hoe iza le andriamanitra ny firenena zava-dehibe zay ohatra hoe mamerina an'izay foana fa iny moa zany mbola mila fandresen-dahatra iny vao manapa-kevitra ny olona ny olona miteny hoe zay fa samy mivavaka deo tsy resaka tsy irairay fa le firenentsika ina de izy ka rehefa tsy fanaraka tsika de tsy maintsy miditra amin'ny fifidianana satria iza mbola eto ambony tany de zay ihany fifidianana de aveo tsika misafidy de iza musulmana aveo tsika sa kristianina sa ina fa tsika zany alao samy maneno azy saminoka zany ray teny koa zany bopista hoe ametraka bodaby izy de ohatra kaikina tanina reny ave iteny koa mpitana fomba ndray tena ametraka an'le doany reny ery satria fa misy an'le maribe ry le sarivongana be iny zao katolika de teny koa etetina ro am'zany manao baolina tsika de samy tsotsoana daholo re zany le andriamanitra bobaka be izy nefa ray ihany no tena de lasa satria iza le mamaly fa le pahary tena be zany tsy mamaly am'zany izy raha vo afangaro de tsy miditra zay zao matova zao fiainatsika otroloka dety matova misy foana hoe zao zany pré-campagne zao atao zao resena lahatra ny olona de aveo rehefa tena ka tsika teny tavaolana amin'io raha tsy verina any izy le namorona ihany hevitra moa terabary de samy mitondra ny heviny eo zany de zay miaraba tompoko salama ya miaraba nareo miaraba le ady anirandro hoe zay tiako tenenina mafy be le mpitondrivany any fa iko sendra ny taonana sady maneny any resaka voalina fotsiny be da be neny ny irany any na tsy maintsy mitsopony eny na tsy maintsy mifivamonina fa ny resako zany lesona ho an'le hoe miseho mafy jery eto rangahy sy rehefa tongavan'ny olona kay zao rehefa tongavan'ny olona nefa zao tontolo zao no ampihororona lava na resaka nucléaire rehetrarehetra de sendra mitolana zaniko de lesona zay a dikan'izay tsy hoe d'accord amin'io ady io na ohatra zany fa le mifaninjo lavy eto mihitsy no mandreraka ve iza moa zany le lazain'le teny maloha hoe iza le zay hoe vao mihetsika ianao de fantatray vao miteny ianao de fa fantatray vao manao zavatra ianao de fa iza moa zany mody mitapy zany zay eto raha fahantrana ve zany ry insécurité ve zany ry mpanendaka ry dahany mpanolana ry paka voamaso sy paka varira ve zany ry inflation ve zany lafariny manakata 35% ve zany vidin'entana vidim-bary misongotra lava isan'andro tena aza mifanamamo rangaha fa ohatran'nay tsy haiko fa ataoko oatra zany mihitsy ny firesaka azy rangaha
fotrany hoe miseho mafy be ohatran'ny mpitondrirany ihany nefa rehefa tongavany olona zao dia zay ny antsony olona mampirisika an'le président Macron zay rangah mampirisika azy zay fa mafy loatra mahazo olo-pireneny alao tongavany mafy be noho izy ihany dia ho hita indray ny toeny saotranareo eny ary raisitsika avy hatrany koa ny antso manaraka aloha rehefa misy voninao fotoana zany zao miaraba tompoko miarabe allo finaritra salama e aty vaty any ty manaraka rabety za zany ty mitahatra amindesaka rehefa tsy nahazotirina tany andaty dia nalefaity zay foana zany namafisika zay makasitaka ndao ary dia ahoana ny ataoko raha tsy mba omena toerana ty atany izy dia makaizy mbola misy planeta be dia be sa ahoana zany sa tsy mandeha any reny rehefa misy antso hafa ndray dia horaisina anao miaraba toko miaraba toko miaraba e ya miaraba nareo ndray salama ya tena ombako manana mihitsy nesak'ilay ray aman-dreny teo mikasika tanakitika manana examen mbola vo CEP io dia vo zao sahady ny mahazo ny ankizy za miteny tsony any hoe révision any mpianatra efa irahantsika mahafatotra ny zava-izy fa ny tiako ambara fotsiny amin'le mpitondra fanjakany le zanaka vahoaka malagasy rangah aza posehana kelikely ny nareo mety efa vita fa zahay mbola mitongo vohomana mitady miariary tsy niarary fotsiny ary zava-penarana ny zanakay fa hitan'izahay azy andasanareo mifota teraka ny ampon'le malagasy fa manahirana be resaka fanabiazana tiako teneniny eto mitsika ohatran'ny fanadoado miseho mahay nyteny daholo rehefa mahazo ny micro io ianareo mpanana teraka ao fitondrana ny tiako vary eto fa maro taminareo reo koa nge nandalo ny sekolim-panjakany fa rehefa tonga tamin'ny toeranareo izao ny ataonareo n'lay tanaka malagasy ay zay fanontaniana apetrako mitondra inona ho atsika ny fivezivezeny ny vahiny maro be teto manakaza daholo reo irairana nefa zany irako zao tontolo zao andray vahiny tsika ny vahoaka malagasy tompoko miandry vokatra fa tsy miandry fampahatinana tsy misy ny akoatran'izay amin'ny tena anakapobe moa fiaraha mahity io efa manomboka mifoto kelikely ny olona io dia za ty teny hoe inona fa ianareo samy manana masy daholo nareo mijery reo rehefa metsika ny olona tenenina hoe fantasainy zao fantasainy gauche fantasainy à droite ela teneniny zany ie tsisy hoanaovana commentaire le zavatra resahan'ny olona fa amin'ny akapobeany efa naovantsika fanamariana foana hoe fa manomboka miteny amin'ny fony olona dia zay moa le zavatra misy raha fa misy antso vonona aloha dia horaisitsika izy tsy miandelona miaraba tompoko miarabantsika ao amin'ny top radio dia miaraba miteny any koa zalahy miaraby za zany eto mba ny tena moa zany na dia ao anatina fahasahirana anary dia mba nanaraka an'ireny fasiafasy reny ihany fa eto aho zany dia mba manontany aho zany amin'andray mato premier ministre hoe ohatrany laza mantsy izy hoe ny vahoaka hoe misy manakorotana fa ny vahoaka efa mahafantatra ny atao mifanjakana dia tsy mety prime ministre be tena be soko ianao le politika napetraka reo mihitsy any manao an'izay arendrika an'le vahoaka manao an'izay tsy ahafahan'le vahoaka mieritreritra politika ntsony ny olona nefa tena sady reraka mivadiny nony ahoana moa ny anarany an'le resaka politika ntsony fa tena tsy maintsy hoe naompo le politika nareo ve zany satria napetraka reo le fahasahiranana ho andrisambatan'olona dia lasa tsy otrany hoe tsy tena mijery an'le politika ntsony le olo fa ianareo dia tena nandritra ny firy ambifolo taona ny teo dia io le problème mahazo an'le vahoaka malagasy amin'ny fiainana sy ny rehetrarehetra sy ny délestage tsy teneny resaka délestage eneny na nindianareo an'le mpitondra teo aloha hoe tsy nahavaly le délestage tao anatin'ny 3 volany fa nareo zao manao inona io ray zay fa eto koa zany dia mba hametraka ho an'ny filohan'ny anterimeran-dolona mba naheny koa maly dia hoe
tamin'ny fahatongavan'ny Ramatoa Minisitra teny Vodivorona hono dia izy hono tamin'ny 5,700 arivo efa naina tamin'izany fa ny mpanao politika hono no ambadiky ireny manakarama metenera Andriamatoa Foany Antenimerato olona aza mepanga teny ianao satria ny antony dia izao izahay tompoko efa tamin'ny andron'ny deuxième république nanaraka politika fa mifanakorontanana tompoko raha misy etsika politika dia avy ao anatin'ny fitondrana foana dia ireo reny teny avoloa reny iza no nitoraka pilitra avaizy reny ary tena aza mba anina rangava rehefa tena vitanareo le fitantanana le firenena ranga dia nametra pelana totra betsaka tompo efa betsaka ihany zay le hoe mametra fialana zay fa matolo mbola tsy tonga amin'izany zao mety ihany zany aloha ny lalany zary zany zavatra zany manao mbola misy mbola manana fotoana avy any amin'ny Prime Ministre ary dia hoe mamiratra eto Afrika ny ahitarika nanany filohampirenena ka tsy zakany sasany zany tena rasina ihany dia mandefa doka sa